Ampitiavana trano tompoky lasy tovogo ny tsidiany tokantrano amizao takarivany talata fa 10 ny volana martsa izao. Fotoana ny fampalalam-bovandrerina eto amin'ny fahita lavitra madiveko asaina ampitiavarana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany ary dia amin'ny tontolo ny fanondranana antsokosoko ny biby arovana eto Madagasikara no idirantsika voalohany. Sokatra zato mahery no tratrany service de la surveillance et de la lutte contre la contrebande eo anivon'ny fady tsiranana. Matetika dia ny misy serana mpiara-manidina no anatratrarana sokatra kasaina aondrana tsokosoko. Tamitindry mitoraka ary dia midiny fotony ireo tompon'andraikitra ka 867 hektara no nahatratrarana ireo sokatra. Claudia Solution sy namana Mami Rasoana ifo. Zato mahery ireo sokatra tratra teny amin'ny 17 hektara. Ny sokatra izay tafiditra amin'ireo arena arovana vokatry ny asa nataony avy eo anivon'ny faditseranana avy amin'ny alalan'ny service de surveillance et de la lutte contre la contrebande. Avy any Toliara ireo sokatra ireo. Hatreto olona roa teratany malagasy no notanana sy natao fanadiadiana, ny tompotrano sy ny olona nanatitra ny entana. Mahazatra moa dia eny anivon'ny faditseranana no misy ny fanatrarana sokatra ho aondrana tahaka izao. Nanova ny fomba fiasa ny tompon'andraikitra ka manao fisafona sy fitadiavana renseignement samihafa ankehitriny. Nanomboka ny fisen'ny service misy anay ity dia nanova fomba fiasa kely zany zay satria alohan'le izy tonga any amin'ny aéroport zany ny harenantsika havoaka dia tsy maintsy avy any amin'ny surtout raha ohatra ny harena ohatrany tony dia avy any amin'ny province le izy no mankatia dia tsy maintsy ny élément-nay ato zany no mpiara-miasa aminay ato anisan'izany reto mijoro reto no manao karazana patrouille dia mitady renseignement any anatin'ny tanàna any dia ohatran'izay zany no anisany nahazona ny reto sokatra reto échantillonnany any zany ireo fa be dia be ny fahafantaranay azy ny mbola mivezivezy fa tsy maintsy miezaka moa zany service manao azy azo atao mba ahafahana mba mampahafantatra sy misambotra ireny fanondrana antsokosoko sy fanaovana trafic antsokosoko ny harenantsika reny. Dia ny CITES zany no tena miara-miasa amin'ny administration douane misambotra sy misakana ary manasazy ny olona manao an'io trafic io. Mazana moa dia teratany malagasy no manangona ireo sokatra eto amintsika fa teratany vahiny kosa no mandray azy sy mitondra azy any ivelany any Azia. Miezaka trano moa ny sampandrarany faditseranana anafoana ny trafika isan-karazany raha tsy laza fa tsy ny fanatrarana ny milina fanamboarana vola sandoka ny sabotsy lasa teo. Raha niezaka ataony mpitondra ato amin'ny administration douane zay tarihan'ny directeur général nay moa zany amin'izao fotoana zao dia miezaka manao azy azo atao ary tsy niresaka fanatratrarana trafika tsy mety ihany fa na ny réforme atao anatin'ny administration zany dia efa tena miezaka mafy zany ny lehibenay ato amin'ny administration douane mba homendrika zany ny administration douane hananany fanjakana confiance sy ny vahoaka. Ny service de surveillance et de lutte contre la contrebande raha tsy aivina dia miandraikitra ny fiarovana ny arem-pirenena ary miaro ihany koa ny vahoaka malagasy amin'ny fampidirana ny zava-mahadomelona sy ny zavatra mety hanimba ny fahasalamana sy hamotika ny malagasy. Ny arena voajanahary rehetra no arovany.